dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahatsika mifampahireto indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Mandalo zavatsarotra tokoa isika, kanefa dia efa hita taratra sahady fa mihaino vavaka Andriamanitra, mamaly vavaka Andriamanitra ary izany rehetrarehetra izany mahatonga tanteraka dia ny fikelezantsika ainy, ny fitodiantsika amin'Andriamanitra, fiarahantsika amin'ny faminentana, miara-miambo-bavaka ka mangataka amin'ny famindrampin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba manadino antsika fa amin'ny fotoana izay fantany fa mety dia asehony mandrakariva amin'ny voninahiny. Mialohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavatsika. Jehovah Andriamanitra iray eo, misaotra anao izahay satria tsapanao tokoa fa Andriamanitra tsy mba manary ianao. Marina tokoa fa mandalo teo zavatra sarotra izao tontolo izao, indrindra eto amin'ity firenena ity, noho ny valanaretina izay nandripaka olona maro, kanefa ny anton'izany rehetrarehetra izany tsy fandringanana, fa misy lalana tianao hitantanana ny olonao, ary misy zavatra tianao borofona Tompo mandreo olona tsy mino. Fa ianao dia manasitrana ianao, mamaly vavaka amin'ny fomba tsy takatra ny saina ianao. Misaotra anao ny falimbavaka rehetra izay fa nataonao Tompo, ary matoky fa mbola mitra lavitra noho izao ny voninahitra ho asehoanao aminay, amin'ny isa-tokantrano, isa-piangonana, anivon'ny faritra ny firenena, reto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy manana intera ankoatra ny teninao izay nanana fanantenana izahay, ka dia mifanainao masina indray no iankinanay Tompo, mba hitondra fahazava-tsaina amanay, ka tonga anay ho toe-pana raiky tapisaka aminay ny fitotra mandrakariva aminao na soa na ratsy. Dia jereo ny olonao tsiraray avy, ampahirezo Tompo, raiza sorona aminy ny fanantenana ao anatiny, ampitomboy ny finoana nananay Tompo, mba hanantenanay ny voninahitra izay efa ho asehoanao, ny anaranao Jesosy, amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy takona fiainana amintsika ny zavatra mitranga sy ny fitaintaina ny manoloana nireny atsy hatrehan'ireny, ary mbola mitoy izy mandraka ny kehitriny, kanefa tanjona kendren'Andriamanitra amintsika dia miaizantsika miaino ny feony ao anatin'ireny toe-javatra sarotra ireny, satria araka ny nambarako teny am-piandohany, manana ny hevitra hiheverana antsika Andriamanitra dia hevitra ahatonga fiadanana fahatsiloza mba hanana antsika fanantenana ny amin'ny farany. Marina fa vokatra ny fiodinan'ny zanak'olombelona no mahatonga ny fandringanana ny loza maro isan-karazany, kanefa avelan'Andriamanitra hitranga izany mba ho fanarina ny olona voalohany indrindra, fa misy farany ny fiainantsika ity amin'ity izao tontolo izao ity. Kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy tonga dia mandringana Andriamanitra, fa vokatry ny fiodinan'ny olona dia avelany handalo fahoriana aloha, ary eo mizan'Andriamanitra toetra ny olona. Matetika eo amin'ny toe-javatra sarotra metraka amin'ny isam-batan'olona eo ny tsy atakarahantsika ny fomba fitantanan'Andriamanitra. Matetika ny zavatra mitranga koa eo amin'ny fiainan'ny olona dia na ny loza na ny fahoriana izay miatraminy, matetika dia vokatry ny fiodinana, famafisam-pony, fandavany an'Andriamanitra, anika manafay Andriamanitra amin'ny lafiny anankiray. Kanefa zavatra nresantsika tamin'ny farany hoe tsy hoe mahatoky an'Andriamanitra tsika dia tsy sedra ady olana, tsy handalo fahoriana, fa misy koa nefa vanim-potoana izay mahatonga ny olana sy ny fahoriana mianjady amin'ny olona anankiray izay mandeha mahitsy
eo anatrehan'andriamanitra ary zany tsy afaka hitsarana ny olona satria misy fahoriana mianjady dia olona tsy matoky an'andriamanitra fa ny zavatra mitranga ary ny olona tena miankina amin'andriamanitra zany toetra amin'ny karazana zavatra manahirana maro isan-karazany ary misy antony manokana matoa izay ny zavatra mitranga amin'ny olona mandalo teo zavatra sarotra ny firenena ary tsy nisy izay tsy nitainitaina ankehitriny ary moa tsika dia mbola miaritra ny vokatra izay loza izay netraika dia nivalana retina nanjoty izao tontolo izao ity mbola ny akamarony faritra mbola mikatona avokoa ary indrindraindrindra ny fiangonana tsy misy mivoa vokatry ny fitandrovana ny aininy vahoaka ary eo indrindra ny tokony atonga antsika anaiky ny fitantanan'andriamanitra fa tsy etraketraka akory mahatonga ny fikatonana fa fitandrovana ny ainy ary tsy tokony hatanika fanapo andeha hanohatra ny fipetra izay napetraka satria tsy misy fisakanana ny olona mihitsy tsy hivavaka akory tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny fa andriamanitra te hizaha-toetrantsika hoe manahoana koa ny toetrantsika rehefa tena tonga ao anatin'izay fiboan'izay mba vitantsika ve mivavaka isa-tokantrano ary mizaha-toetra andriamanitra ary ny tena mpivavaka tsy tokony hamonomonina manoloana ny fipetra tahaka an'ireny fa vao maika ary tokony hanosika ny isam-batan'olona mba tena hivavaka isa-tokantrano hitaraina amin'andriamanitra mba miran'andriamanitra fo ny firenena ary tsy vitan'izay fotsiny fa nangataka ny hevitr'andriamanitra ambadika ireny toe-javatra mitrango ireny nresaka tetintsika hoe tsika olona mahatoky an'andriamanitra ary io andriamanitra io dia mihaino vavaka natao ny fanaitanana rehetra mba hidirana ny fivadikana fangatahana ny famindrampon'andriamanitra fiverenana amin'andriamanitra ny fitarainana sy ny fitomanina sy ny fifonana azo antoka fa tsy kely teo anatrehan'andriamanitra ny rehetrarehetra fa tafapaka tao amin'andriamanitra mihitsy ary andriamanitra mora malahelo izy ary tsy sitrany ny afatesan'ny olona anatin'ny faharatsiana mamaly vavaka izy araka ny tenin'ny Jesosy Kristy hoe andriamanitra tsy amerariny ny olom-boafidiny vao izy izay mitaraina aminy andro manalina mamaly vavaka tokoa andriamanitra maly izy ary dia hitantsika taratra amin'izao vanim-potoana izao na dia tsy mbola resy tanteraka raha ny valana retina fa vokatra ny famindrampon'andriamanitra no mahatonga antsika mbola miaina miadana izao mampiaina ny olona tratra ny valana retina ary misy ny fiarovan'andriamanitra mahagaga ho antsika firenena malagasy manoloana n'ireny loza maro isan-karazan'ireny raha mandreny vaovao tsika maneran-tany betsaka nge ny loza tsy ho valana retina ihany ny horohoro-tany ny volkano mipoaka vetsaveroa ny haitany ny afo mirehitra tsy hita hoe ahoana na ahoana ary mahatonga ny olona ao anatin'ny firenena mitsoponena na loza avokoa zany kanefa dia tsy miatra amintsika zany fa valana retina io atrehantsika kanefa tsy ho ihany ny loza mety mianjady fa velan'andriamanitra hitranga fa araka ny nambarantsika hoe na ny zavatra mitranga amin'ny olona famaizana azy vokatra ny ratsy ataony na vokatry ny fizantoetra ataon'andriamanitra mba ahafahan'andriamanitra mampiseho ny voninahiny taony Zakaria toko 2 no raisitsika teny toko izay nomena kanefa tsy raisina moramora fotsiny mianka izay ny tenin'i Jehovah dia aizakory izay fahatanterahana Zakaria toko 2:7 fa izao Jehovah ho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo voany teny natao amin'ny firenena mihitsy io teny io Jehovah mihitsy no fefy manodidina miaro ny firenena Jehovah mihitsy no fefy manodidina miaro ny fiangonana Jehovah mihitsy no fefy manodidina miaro ny isa-tokantrano Jehovah mihitsy no fefy manodidina miaro ny isam-batan'olona kanefa misy fepetra ho an'ny olona zay arovan'i Jehovah dia le olona matahotra le olona
mangovotra no ny tenin'i Jehova fa tsy nrehetra nefa no migoka an'izany tombontsoa raisina avy amin'Andriamanitra izany. Kanefa izay mafefy an' Jehova izay ao anatin'ny toe-javatra sarotra, tsy araka ny hoe teny fikasana mahafinaritra io manda afo manodidina ary voninahitra eo voany, fa misy zavatra mpandalovina ny olona satria araka ny nambarantsika teto hoe olona kivy ange ny firenen'ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana izany efa afaka tao Babilônia. Kanefa dia nisy ny fanenjehana, fandrahonana ho faty, ny fanankivina mba tsy hanangana ny tanànan'i Jerosalema, mba tsy hanangana ny tranon'i Jehova, ary ny ravoravo-tanana ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana izany ka natsahany daholy ny asany rehetrarehetra. Ary izay ny antony nanirahana ny Zakaria mba hitondra fampahirezana ho an'ny Jiosy, mba ahafahany manohy ny asany ka tsy atahotra ny fampitahorana maro isan-karazany fa hanohy foana hanatanteraka ny fananganana ny tanàna. Ary toe-javatra takan'izany ihany koa ny tsy maintsy zavatra hitranga manoloana miady izay hatrehana, satria izay rehetra mety holozana, fahorinana, zavatra mafy mety menjady eto anatin'ny firenena dia matetika mahazo loza mandrakariva, ny mpitantana naranofo naram-panahy, ary mahatonga raha tsy mitandrina mampiravoravo-tanana ka mahatonga mampitsahatra ny ezaka rehetra izay nataony. Kanefa dia raisitsika ho teny mampahery ny fampahirezana nataon'ny Jehova nampitaina tamin'ny Zakaria hoe ho mandafo manodidina ninonina zany zavatra mitranga, fandrahonana, fisakanana, tsy hanatanteraka ny fampisoana. Dia ny tenin'Andriamanitra dia mibaika mba handroso mandrakariva, satria manoloana izany toe-javatra sarotra izany dia Andriamanitra no mitantana miaro ho an'ny olona izay tena matahotra azy. Ary izay indrindra no nahatonga antsika nijery mba hahatonga antsika hahatakatra ny zavatra tenin'Andriamanitra ambara ao anatin'io Zakaria 2:7 hoe rehefa ny olona anankiray no mandeha mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra, tsy hoe moramora foana na miadakadapona ny fiainan'iray manontolo fa mandalo zavatsarotra izy, ary mba hanatanteran'Andriamanitra n'izay voninahitra eo voan'izay ahatonga ny Jehova ho mandafo manodidin'izay. Dia zao misy zavatra tiany porofona ho an'ny olona tsy mino ny anton'izay rehetrarehetra izay, ary zavatra faratapony ary ny zavatra nanjohan'i Joba fa namporofona tamin'ny Satana, fa ny voninahitr'Andriamanitra tsy miala fa mandrakotra tanteraka ny Joba izay efa hitantsika ny tantara. Fa ny zavatra nisy dia Jehova nyresaka tamin'ny Satana, ary nidera mihitsy izy amin'ny Joba hoe tsy misy olona tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa matahotra an'Andriamanitra izy mifady ny ratsy. Dia nakafanahy an'Andriamanitra ny devoly hoe ankaharovanao izy tsinona, dia nahazo permission tamin'Andriamanitra Satana ao amin'ny Joba 1 satria ho tohizantsika fa ndeha ny tantara fa misy zavatra ho kendren'Andriamanitra mantsy ao anatin'izay tantara izay. Ary niraisitsika teto hoe zavatra miatra tamin'ny Joba ilay izy, fa bataitsika eo anivon'ny firenena, zavatra miatra amin'ny firenena, satria ho toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo izao. Tsy jerintsika amin'izao tontolo izao fa ny firenena malagasy izay tena ao anatin'ny fahakiviana tanteraka ary tsy tapina fiainana amintsika ny fomamononana ve tsy averoa, ny fanakiviana, ny fandrahonana, ny fampitahorana, ny fanaratsiana amin'ny fomba rehetra, ary tafalatsaka ao anatin'izany avokoa ny akamaroan'ny olona. Eny fa na dia mipivavaka ary tonga ao anatin'ny fomamononana fa tsy mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra ao ambadika ny toe-javatra mitranga, ka avelan'Andriamanitra hitranga izany ho an'ny olona izay mandeha mahitsy. Ary raha olona mandeha mahitsy ka mitady ho kivikivy dia io Zakaria 2:7 hoe zaho mandafo manodidina azy ary voninahitra eo voany tokony men'Andriamanitra manoloana n'izany toe-javatra izany, mba tsy hahafahantsika mieritreritra hoe satria izaho mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra dia tsisy zavatra mafy enjady amiko, fa matoa misy zavatra mafy menjady amiko raha tsapako tokoa, fa tena miazona marina mandeha mahitsy tsy tongatonga ho azy zany zavatra izany, fa ny zavatra tokony ho ao an-tsaintsika dia zao misy zavatra tian'Andriamanitra ho porofona amintsika aloha izay mandeha amin'ny famarinana, fa ho porofon'Andriamanitra ihany koa ho an'ny manodidina izay tsy manan-kimino, satria le mandafo
dia manodidina ny olona tena mitsikitra tamin'andriamanitra la voninahitra ho aseho an'andriamanitra dia voninahitra ho asehoany ho amin'la olona ho tsapan'la olona mandeha amin'ny famarinana zany fa etsy an-daniny zany la olona tsy matoky la olona nandrahona la olona nampitahotra la olona nanaraba la olona nanaratsy rehetrarehetra ho talanjona rehefa aveo hoe totafa voaka ihany tena tsy napozina satria jerynyolombelona no mahatafavoaka fa no ny herin'andriamanitra ary zany toejavatra zany mitranga tamin'ny joba tsy iverenantsika intsony ny joba toko voalohany iny fa ny zavatra resantsika dia hoe nahazo fa efana tamin'andriamanitra ny devoly raha nakafana joba toko voalohany ny andininy fa 12 dia hoy jehova tamin'ny satana indro ao tananao zay ananandrehetra fa ny tenany ihany no aza nijiranao ny tananao dia nivoaka satana niala teo anatrehan'i jehova dia hitatsika ny tantara tamin'izay vanim-potoan'izay ary fantatritsika tsara fa tsy olona tsy marina ny joba fa jehova mihitsy ara no nidera azy hoe tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany kanefa dia faoriana mafy ny anjady tamin'ny tahaka an'io toejavatra mitranga eto amin'ny firenentsika io firenentsika no jerevana satria eto no nametrahan'andriamanitra atsika ary mampisaotra an'andriamanitra satria ny tantana ny firenena dia olona matahotra an'andriamanitra sady miatraika aminy ny afatra no miatraika koa amin'ny firenena satria solitena ny malagasy izy zay ahitana taratra ny fiainam-pirenena zay mandalo ady mafy amin'izao vanim-potoana zao na inona inona ezaka zay tanterahana misy fikasana tsara mba hitondra fanarenana ao amin'ny firenena kanefa mitoejavatra mitranga rehetrarehetra ohatra ny mitaona ny saina hoe zany ve dia ho tanteraka ho tafavoaka manoloana nyity zavatra manahirana mianjady manerina nyity zao tontolo zao ity kanefa dia efa nyteny jehova hoe ho mandafo manodidina ho voninahitra eo foany dia ho mporofon'andriamanitra fa izy mihitsy no mitantana raha mandeha mahitsy le olona raha mbola miazona an'andriamanitra ty fireneny ity dia araka ny resantsika hoe tsy ny olona rehetra nge no atoko ny tenin'andriamanitra fa tena mizara roa foana ny olona misy ny tena mifikitra mandrakariva amin'andriamanitra ary misy nefa ny tsy mino ny fitantana an'andriamanitra fa ny zavatra ho ataon'i jehova dia porofony amin'ny andaniny sy ny ankilany mahita fifaliany zay sehon'ny voninahitr'andriamanitra seho anatin'la mandafy fa ho gaga ary manenina zay olona tsy matoky mahita ny voninahitra ho aseho an'andriamanitra amin'ny olona zay mifikitra amin'ny mandrakariva ary zany no atena antsika hitranga eo amin'ny firenena zay matahotra an' jehova zany no atena antsika hitranga ao amin'ny fiangonana zay mandeha mahitsy fa tsy nyrehetra no higokan'izany zany ny zavatra mety hitranga ao anatin'ny tokatrano zay tokatrano zay matahotra an' jehova ary ny isam-batan'olona ihany keo marina amin'ny isam-batan'olona zany marina amin'ny tokatrano marina amin'ny fiangonana marina amin'ny firenena fa io zavatra antalovan'ny joby io dia ny saritsary ny zavatra antalovantsika ny tongotra faisana tanteraka mihitsy ary tsy misy hoe tena zavatra nataon'ny olona fa zavatra tampoka no ny anjady tahaka ny tampoka tamin'ny joba na tonga an'izay rehetrarehetra tsy mba nampilazana akory joba hoe tena ianao nge joba dia andalo toejavatra tahaka an'izao fa ny zahan'andriamanitra toetra ary tsy andriamanitra no natonga ny loza fa vokatry ny etraketraka nataon'ny satana kanefa navelan'andriamanitra hiatra zany satria misy zavatra tia nomporofona amin'ny devoly ka raha ny devoly ary tena nanehoan'andriamanitra n'izay fierovany maika fa ny olona tsy mino amin'izao vanim-potoana zao dia ho hitany ahitany zany ny olona rehetrarehetra ary ho gaga rehefa aveo hoe tena andriamanitra marina no mitantana izao firenena zao no mitantana ny fiangonana mandeha amin'ny famarinana no mitantana ny sambatan'olona mandeha amin'ny famarinana inona ny zavatra mitranga rava ny arenany joba maty ny zanany rehetra kanefa dia ny zavatra mitranga teo anatrehan'izay joba toko voalohany ny andininy fa 20 ka hatramin'ny fa 2 joba le tena nanan-karena nanan-janaka nanany voninahiny nanany lazana nanany areny nandeha mahitsy teo anatrehan'andriamanitra kanefa dia zao rava tanteraka zay rehetra ny ariny rehetrarehetra
ary io na tonga atsika ny sitona lesona hoe tena fahatso-kevitra mihitsy ny hilazana fa rehefa matoky an'andriamanitra ianao dia adakadana ny fiainanao, handalo toe-javatra sarotra ianao, ary zay toe-javatra sarotra hampandalovina anao zay misy voninahitr'andriamanitra iseo ao ariana kely mba atapina ny vavan'ny olona mpanenjika. Dia nitsanga ny Joba ozy ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany niapaka tamin'ny tany ka nenkohaka sady nanao hoe nitanjaka ny voahako avy tany akibon'ny eny ary mitanjaka no iverenako any Jehova nanome ary Jehova no nanaisotra nisaorana ny eny anaran'i Jehova izy tamin'izany rehetra zany. Dia tsy nanoto Joba nananome tsiny an'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra mitranga tahaka izao. Io tsy fanomezan-tsiny io tsy vitan'ny olona io matetika, ary indrindra na dia ny kristianina ary raha vao mivoaka eo amin'ny vava ny fimonomononana dia ny dikan'izay fanomezan-tsiny tsy manaiky ny fitantanan'Andriamanitra. Fa Joba nangina teo anatrehany tsy nanota tamin'ny olona izy, nisaotra an'Andriamanitra izy ary tsy nanome tsiny an'Andriamanitra ny dikany tsy nemonomonina mihitsy. Manahoana ny toe-javatra mitranga amin'ny Joba amin'ny fotoana izao? Tsy misy fahefan'olombelona hoe andeha etraketrahako zao fotsiny ty fireneny ty, andeha etraketrahako zao fotsiny ty reto fiangonany reto tsy sokatra. Tsy misy nanana fanirinan'izany ange fa vokatry ny loza zay miatra dia tsy maintsy zay ny fiapetrany raisina. Ka raha tsy ametsiny an'Andriamanitra mangina ny mety, manaiky ny fitantanan'Andriamanitra, mahay miaino ny feon'Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay mba hatonga ny voninahitr'Andriamanitra iseho ao ariana kely zay anantena atsika. Zay mahatonga fampahirezana tahak'izao mba tsy hatonga atsika ho kivy, hatonga atsika hijoro mandrakariva ka na dia mandalo toe-javatra sarotra azy dia manantena mandrakariva an'io Andriamanitra io. Ary zay ny zavatra nataon'i Joba, fa manoloana ny fimonomononana ny fanomezan-tsiny, na dia hoe olombelona raha nomena tsiny, ny olombelona napetrak'Andriamanitra hitantana ange, tena Andriamanitra no nametraka azy. Ka raha manome tsiny an'ireny olona ireny tsika dia tahaka ny manome tsiny an'Andriamanitra, na atsika mpivavaka na atsika tsy mino fa ny fanomezana tsiny. Ny olona napetrak'Andriamanitra manana fahefana dia fanomezan-tsiny an'Andriamanitra. Fa tsy zay no nataon'i Joba, ary zay no nahatonga atsika niresaka hoe ohatran'ny mipetraka eo amin'ny toeran'i Joba nge ny firenena amin'izao vanim-potoana izao hoe mipetraka eo amin'ny toeran'i Joba na mpitantana ray tsy mora ny zavatra menjady ano mitady ny fomba rehetra herovana ny ain'ny mpiray firenena. Fa saingy tsy mahita sitraka ao anatin'izany na eo anivon'ny olona tsy mino, ary matetika ihany koa ary eo anivon'ny mpivavaka no ahitana izay fifanomezan-tsiny maro isan-karazan'izay kanefa tsy fantany fa Andriamanitra no metsiny amin'izany. Fa nisaoran'Andriamanitra dia tsy kivy ny mpitantana, misy ny mpitantana ranofa ary tena mampisaotra an'Andriamanitra mihitsy. Mieritreritra ny filoza mitarika n'ity firenentsika ity, tsy kivy eo anatin'izao zavatra zao. Raha zahadaladala ity no mipetraka eo amin'ny toerako tsy vitako, tena sahako ny tena zany, tsy vitako. Ia, olona minatapotrisana eo ambany fahefako zay tena na dia miezaka tahaka ninona ary fimonomononana sy faminjehana no atao enjana mipetraka eo amin'izay toeran'izay, fa ny olona ny tsy mahatsapa an'izany. Kanefa dia zao tsy mitaray ny tananaombaka fa mitady fomba ny fomba herovana ny firenena, mandray ny fipetra rehetra ao anatin'ny fandiniana lalina sy ny fahendrena. Kanefa dia zao tsy mahita sitraka ao anatin'izany. Zany rehetrarehetra zany avelan'Andriamanitra andalovana zany, fa misy antony tian'Andriamanitra ho porofona araka ny nambarantsika ahatanteraka ilay teneny amin'ny Zakaria 2:9 hoe zaho ozy Jehova dia ho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo foany, tsy azo moramora foana. Zay voninahitra asehon'Andriamanitra zay fa tsy maintsy ianao tavalatsaka ao anatin'izay mandafy zay. Tsy morange zany hoe fefy manodidina anao afy hoe, fa zay ny tsy takatry ny olona ohatran'ny vakina fotsiny ampahazarana le teny fikasana raisina avy amin'Andriamanitra fa manandrama ianao manaova afy manodidina dia mipetra eo voany ahitanao hoe tena manahoana mora ve zany satria kanefa ao anatin'izany misy ehoany voninahitr'Andriamanitra raisika. Fa ny zavatra nanjohan'ny Joba teto dia afo manodidina azy daholo ireo fahoriana mianjato tamin'ireo. Ary hitantsika moa ny fiafaran'ny tantaran'i Joba marina fa tsy hijeritsika ny tantara rehetra fa
hanazavana fotsiny ilay Zakaria toko faharoany andininy fasify mba ho fampahirezana antsika manoloana nyzao toe-javatra izay andalovantsika izao, andalovan'ny isam-patan'olona. Izany tena tsy nikaikaiky, izany tsy nandalova-paoriny, izany tsy niaritra fahafatesany, naharitra ao amin'ny tokantrano na ao nivon'ny fiangonana, eo nivon'ny firenena mihitsy verolomanga tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Fa ny antony ny andrenesantsika ny afatra Andriamanitra dia ny atonga antsika mba tena hijoro mandrakariva ary anantena ny famonjen'Andriamanitra izay heverin'ny olona tahaka ny ela loatra. Fa Andriamanitra tsy mainky izy, tsy taitra izy, fa tsy tara amin'ny vanim-potoana anankiray tsy ampozina dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra izay miseho tahaka ny nasehony tamin'ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana izany rehefa tena niraonana tsy anatanteraka anangana ny Jerosalema, anangana ny tanànan'izay farava, anangana ny tranon'i Jehova. Fa rehefa tena nahazo toko tamin'Andriamanitra tanteraka soamatsara zany, ary tena matoky isika na inona na inona toe-javatra mitranga eto anivon'ny firenena, ny fampandrosoana an'izao firenena izao. Misy hevitr'Andriamanitra tsy takatry ny saina mba ho hita an'izao tontolo izao ary ho hita an'izay tsy mino, satria ny voninahitra dia hifaliany izay olona matahotra an'Andriamanitra. Fa zao anenina kosa ny mpanenjika rehetrarehetra rehefa hoe tahak'izay foana mba niditra ho isan'izay tao anatin'ilay zefy manodidina mba hisehoany voninahitr'Andriamanitra. Tsy nijanona hatreo nefa ny zavatra nianjady tamin'i Joba, manodidina azy zanany, fananany, biby siompony, rava tanteraka ny arenany rehetrarehetra. Kanefa tena tsy miomina tamin'izany Satana, tsy ndrisitsika foana olona marina, olona mandeha mahitsy, olona natahotra an'i Jehova mba tsy hatonga atsika tena ho resy lahatra ny amin'ny fampanantenana pokaty indraindray izay ataonay mpitory filazany tsara hoe aiza misy mpanompon'Andriamanitra andalo fahoriana zany, aiza nisy mpanompon'Andriamanitra mahantra zany, aiza nisy mpanompon'Andriamanitra maharary zany. Zany rehetrarehetra zany dia fampianarany diso avokoa, mampanantena zavatra pokaty ny olona fotsiny. Ka rehefa sendra toe-javatra sarotra ny olona dia ny mampatahotra dia manjary miala amin'Andriamanitra ilay olona, satria ilay zavatra nampanantenana azy tsy tanteraka. Joba toko faharoa, zavatra nisy nefa ny fahifizan'ny toetra faharoa izy nahazo amin'ny Joba sy ny namangin'ny sakaizan'ny telona azy. Faketsika hatramin'ny andininy voalohany mahafinaritra ity tantara ty ary tena mampahery ao anatin'ny vanim-potoana ny fahoriana takan'izay andalovantsika tahaka izao. Ary tamin'ny ray andro koa izy dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova, ka dia mba tonga teo kosa tany tafaharo taminy iseho teo anatrehan'i Jehova. Teo hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary Satana namaly an'i Jehova ka nanao hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany aho izy ka nivezivezy teny. Satana nge tsy afa-misaraka amintsika, naiza misy atsika eto amin'ity zao tontolo zao ty, na any ampiasana na any ampianarana, ary tena fahadiso-kevitra koa mieritreritra fa rehefa ao anatin'ny fiangonana dia tsy ho tafiditra ao Satana. Eto ary Jehova miaraka mivory amin'ny zanak'Andriamanitra, tonga teo koa Satana, tafatsofoka eo foana izy ary hitady korotana izy. Fa mila fitandremana eo anatrehan'izay, zay le fahaizana manaja ny fepetra. Raha raisitsika zany hoe fomba anankiray nge isehoany io valanaretina io, valanaretina io, na marina ianao na tsy marina, na mino ianao na tsy mino, tsy hitanao maso izy, fa mifamoivoy fa nerasera amintsika ny mandrakariva ary mitady zay hokendrena ho asiana amin'izay vanim-potoana izay. Dia tahaka ny Joba teto, tafaharo izy, mivoivoy teny izy, fa tsy afa-bely Joba fa nahazo fahefana Satana mba hikitika ny Joba, hikitika. Ary ny mpanompon'Andriamanitra dia voakitika mandrakariva, ary rehefa matsiaro voakitika ny asa ratsy ny Satana, misy antony manokana zany rehetrarehetra zany, ary misy antony manokana ihany koa matoa mianjady eto amin'ny firenena. Zao zavatra mafy andalovantsika izao. Fa ny zavatra tokony ho ao an-tsaintsika dia zao, manantena mandrakariva n'Andriamanitra fa misy voninahitra tiany ho aseho ao ambadik'izany rehetrarehetra zany. Andiny fahatelo amin'ny Joba toko faharoa dia hoy Jehova tamin'ny Satana, fa nandinika ny Joba mpanomboka fa hainao izy, fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany, fa olo marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy, ary mbola mitana mafy ny famarinana izy osy, na dia nanesika
amongotra azy foana azy ianao. Tena nalahelo ange Jehovah ianao nanesika amongotra ny Joba, kanefa dia jereva izy tsy niova izy, miazona ny fahamarinana foana. Dia tahaka an'izay zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, tsika ve hiverintsika fa ho faly Andriamanitra mahita antsika ao anatin'ny fahoriana tahaka an'izao? Andeha tsika mba hanamary tena kely hoe firenena mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia Jehova miresaka amin'ny Satana, na dia nanesika foana ianao hamongotra n'ity firenena ity. Dia izao jerevo fa miazona amin'ny fahamarinana, tsy very ilay fanantenana, matoky an'Andriamanitra izy, na dia izay arany zavatra mitranga. Fa Satana ange miasa amin'ny fomba rehetra, tsy mijanona hatreo ihany izy. Ny 14 ary Satana dia namaly an Jehova ka nanao hoe ototra fefiny hoditra, eny izay rehetra nanany olona dia omeny ho fefiny ainy, fa injiro nge ny tananao sy ka tendreo ny taolany sy ny nofiny raha tsy andahanao eo amasinao azy izy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indro eo tananao izy, mihainy tokana ihany no azo asiny. Izany hoe efa mafy ny zavatra nanjoan'ny Joba, kanefa dia zao rehefa niteny Jehova, jereva ange fa tsy mivadika tamin'ny fahamarinana izy, mbola naka fanahy ihany Satana, ary tediaviny mihitsy Andriamanitra no amely any Joba hoe tena tendreo ange ozy hoditra fefiny hoditra, eny zay rehetra nanany olona dia omeny ho fefiny ainy, fa anjiro ange ny tananao ka tendreo ny taolany sy ny nofiny. Tediaviny Jehova no hikitika ny Joba, fa Jehova tsy nikitika. Satana nahazo fahefana mba hikitika, ary Andriamanitra tsy hamely ny olona zany, fa na famaizana dia asiany Satana ny olona, na fizahantretra dia manana hivitra hitondrana ny olona Andriamanitra. Dia Satana ihany no mamely ny zavatra ratsy mianjady amin'ny olona, fa Jehova eo foana izy. Dia kitio izy fa saingy zao no tenen'i Jehova, miainy no azako teanao, ary raha miresaka an'izay en'izay dia ilay fanahiny mihitsy tsy ho very, fanahiny tsy ho very, tsy hanana ny devoly fa efany ny mibaiko ny fanahin'ny olona, fa matoa very ny olona dia safidipony zany. Inona ny zavatra mitranga? Ny 17 nivoaka Satana ozy avy teo anatrehan'i Jehova ka namely vai ratsy an'i Joba hatrany amin'ny faladihany ka hatrany amin'ny tampon-dohany, dia nakatavim-balany niorana izy raha nipetraka teo an-tavenina manoloana ny valana retina. Aza mieritreritra mihitsy sika hoe mandeha mahitsika tsotratra, ary tsy afaka hitsara ny olona mihitsy sika hoe izay olona marary dia olom-boozina, izay olona maty dia olom-boozina, fa navelan'Andriamanitra ho sorony ireny, satria nitanjona kendren'Andriamanitra dia teany eo ny voninahiny izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Na andeha mahitsy Joba teto teo rava ny fananany, fa tia indray mandeha ty tena bokatra ny tapon-dohany ka hatrany am-paladihany Joba, nasiany Satana, kanefa olona mandeha mahitsy dia tsy mitombona foana ozy sika ny filazany. Aiza nisy olona matahotra an'Andriamanitra ka arary zany, tena redyredy, mialatsiny amin'ny fitenenana, redyredy madaly zany. Fa raha nahatsapa tena ny olona fa nandeha mahitsy teo amin'Andriamanitra, kanefa misy zavatra mafy mianjady aminy, aleo manao tahaka ny Joba, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, satria misy programa an'Andriamanitra, ary programa tsara ny ambadika izay rehetrarehetra izay, fa misedra zavatra mafy ianao. Ary io zavatra andalovantsika eto Madagasikara io tsy azosika hoarina amin'ny voninahitra lehibe ho aseho an'Andriamanitra amin'ity firenena ity. Zao loza mianjady amintsika izao, fanenjehana, ny fimonomononana, ny fanakianana, ny fanaratsiana, raha hoarina amin'ny fahasoavana rotsak'Andriamanitra maivan'izany rehetrarehetra zany, fa saingy mbiankoditra izy aloha ankehitriny dia tahaka ny mavesatra be. Fa rehefa hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra izay miseho ao aoriana izay rehetrarehetra izay dia tena tsy ampafirina ny fahoriana tokony anjady amintsika, ny fahasoavana, valiny, ny fianterantsika amin'Andriamanitra. Namely any Joba hatrany an-tampon-doka hatrany amin'ny faladihany tamin'ny alalan'ny aretina Satana. Ny 17 ary teo amin'izay le fanakianana. Singa ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao hoe vady andefimanitra le mba neteherana ampahery, inona no nataony? Ary ny vadiny taminy mbola mitana fahamarinanao ihany va iny ozy, mafoizan'Andriamanitra ianao dia oko faty. Fa hoy izy taminy tahaka ny teniny anankiray
amin'ny vehivavy adala ny teninao nosoa ihany va no raisika avy amin'andriamanitra osy fa tsy nyratsika tamin'izany rehetra zany osy dia tsy nanota tamin'ny molina joba rehefa tena sendra ny te zavatra sarotra tahaka an'izao ny zavatra ataony vady le tena akaiky anao mihitsy ange dia hitaonanao afoy an'andriamanitra afoy an'andriamanitra amin'ny alalan'inona fimonomonona fanomezantsiny tsy fanomezan-tana hoe tena zao ny zavatra miatra satria ianao tena tsy mendrika ianao tamin'ny andronao tamin'ny andron'ny olo-kafa tsy misy an'izao rehetrarehetra zao fa rehefa mbity eo aminao dia tonga daholy zao loza maro isan-karazana zao fanomezantsiny fotsiny fa saingy tsy nampiotsina ny joby zany na niatra tamin'ny tena niatra ny vonina ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe tena azagadytsika tsy laozana loza eto an'ity zao tontolo zao te fa ao anatin'izay loza zay misy tanjona tendren'andriamanitra mba ny olona tena matahotra azy dia ny ampiseho ny voninahiny namaly ny vadiny izy tahaka ny anankiray amin'ny tenin'ny vehivavy adala ozy ny teninao monso ihany va no raisitsika avy amin'andriamanitra osy fa tsy nyratsika eo dia tamin'izany rehetrarehetra zany osy dia tsy nanota tamin'ny moliny joba ary tsy vita ny vadiny ihany nanometsiny azy andiny faraika amby folo ary rehefa reny sakaizany joba telo lava fahoriana rehetra zay nanjo azy dia samy nyainga avy tany amin'ny fonenany avy izy dia lifaza termanita sy bildada sohita ary zofara namatita ary ny famotoana izy mba handeha hitsapa alahelo sy ampionina azy nanompo ny maso ny teny lavidavitra eny izy telo lahy ka tsy nafantatra azy nanandratra ny feon'isika ny tomany ary samy nandritra ny lambany avy koa izy rehetra ozy dia nanompo vovoka ao amin'ny lanitra iraraka amin'ny lohany niara-nipetraka teo aminy tamin'ny tany avitoanandro sy avitoanalina izy nefa tsy misy ny teny taminy na dia ndray mbavakory azy satria hitany fa mafy loatra ny fahoriany le sakaizany nahitan'izany tena nalahelo ary raha nytoy amin'ny tantara ara dia zao saika lasa fanomezantsiny ny joba hoe ankadinio ny tenanao joba so dia nao no nanota no natonga n'izao fahoriany zao mafy ny zavatra niretany joba dia tahaka an'izany keo mafy ny zavatra nydalovantsika eto amin'ny firenena miezaka tanterahana rehetra ohatran'ny misy sakana avokoa kanefa dia zao avela amin'andriamanitra sa hitrango zany rehetrarehetra zany mba hatanteraka n'ilay teniny hoe zaho mandafy manodidina azy ary le mandafy manodidina io toe-javatra mitranga aretina menjady amin'ny firenena io afy manodidina avokoa ny fimonomononana ny fanaratsiana ny fandranitana ny fitokoana ny zavatra maro isan-karazany fanomezantsiny zany rehetrarehetra zany afy manodidina daholy ary raha tsy miaraka amin'andriamanitra ianao tsy mataty mijanona ao anatin'izany avoan'ny afo zany fa inona ny zavatra tokony notanterahana mangina fotsiny satria nahoana jehova efa nyteny zany hiado anareo zy fianareo kosa angina fa mandray anjara eo amin'ny fanopazana afo zay dia ahita izy amin'ny vanim-potoana voatenitry n'andriamanitra rehefa miseho zay voninahitr'andriamanitra zay ary miseho tamin'ny joby zany tsy maintsy nazavaintsika zay mba hatakaratsika fa tsy mora ny andraisantsika amin'ny teny fikasana kanefa tokony omeny io ho tanterahan'i jehova amin'ny fomba mahagaga eto amin'ny firenena zay mamandafy manodidina atsika azy sy ny voninahitra zay ho asehon'izay marina zany eo amin'ny firenena kanefa tsy ny olona rehetra amin'ny firenena no igokan'izany fa ahita maso izany zay olona tsy mino an'andriamanitra marina zany eo nivon'ny fiangonana fa fiangonana manahoana ny igoka ny voninahitra fiangonana mahay mangina manoloana ny fahoriana menjady fa manantena kosa ny famonjen'andriamanitra marina zany eo amin'ny tokantrano fa tokantrano manahoana no atonga an'izay mandafy manodidin'izay le olona isam-batan'olona zay matahotra an' jehova fa tsy ny rehetra ny igokan'izany fa hetsan-danin'izany dia ho hitantsika moa fa manomboka ny fitsaran'andriamanitra resy valiny ho an'ny olona mpanaraby ho an'ny olona mpanaratsy ho an'ny olona tsy mahatoky ny fahefan'andriamanitra tsika nefa tsy mirary an'izany fa inona ntsika mangina fotsiny dia tahaka ny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany nampahereziny zakaria ka na dia teo ary ny fanenjehana maro isan-karazany ny rosy tsy moramora ihany na natanteraka ny fananganana ny jerosalema fananganana ny tempolon'i jehova zany hoe tena ho any amin'ny fivoarana
ao anatin'ny fatahorana an' jehova dia matoko sy mino isika fa amindra fo am'ity firenena malagasy ity jehova, amindra fo amin'ny fiangonana rehetra jehova, mba ho tafaverina mo amin'ny lono ho amin'ny marina ny fiangonana fa tsy fiangonana misaratsara ka ifanometsiny avetsy averoa tena aneo ny voninahiny amin'isa tokantrano jehova ampitsahatra ny loza fa zany akory tsy midika tsisy loza hafa fa io zavatra mitrano io namely lo satana miatra tamin'ny joba fa tsy nijanona hatreo fa natao miatra tamin'ny ainy mihitsy zany hoe mifandimby eo foana ny loza fa tsy misakina ny voninahitra andriamanitra tsisy eo akory zany rehetrarehetra zany dia mampahery atsika tompona andraikitra tantana fanjakana tompona andraikitra ara-panahy mpitsabo mpiray firenena rehetra ny mpiara-mivavaka rehetra na fiangonan'iza na fiangonan'iza mampahery atsika mandrakariva aokatsika na tena ny famonjena zay efa homanin'andriamanitra ao amintsika voninahitra ao n'andriamanitra rery any vavakytsika misaotranao jehova andriamanitra ray no mitenina amindray zay tonga taminay teny mampahery mba tsy hatonga anay ho kivy manoloana ny ady zay atrehana ankehitriny fa ny hatonga anay hahay angina ka tsy arometsiny anao tahaka ny joba zay netraketrahany devoly matoko sy mino izay tompo fa tsy ho ela any amin'ny voninahitra ao ianao ary ho tsapanay ny famarinany teninao hoe ho mandafo manodidina anay ianao ary voninahitra eo fonao dia mitondra-bavaka nyity firenena maminay ity ary ao anatin'izany na minona ny tsy mino fiangonana ray manontolo mbo fiangonana mandeha araka ny toe-panaraka anao firenena tafaverina marina aminao mpitondra na ara-nofo na ara-panahy miankina mandrakariva aminao mba fahanao manatanteraka ny sitraponao sy isehoany voninahitra aminay isambatan'olona dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ao amintsika mandrakariva.